Hiresaka kely mikasika ny baolina kitra isika amin'ny fampidirana ity video ity. Tafakatra finale i Espagne, hiakatra lalao famaranana amin'ity Ligue des Nations ity i Espagne rehefa avy nandresy any Frantsa tamin'ny isa 14 ny andron'ny alina iny. Niady koa iny lalao alina iny satria efa nitarika 4-0 ry zareo Espagne tany amin'ny minitra fa 5 no saika tratra. Tsara ho marina ihany koa fa i Portugal no hifanandrana amin'ny Espagne amin'ny lalao famaranana. Ny lalao famaranana izay hifandonan'ny Espagne sy Portugal moa dia hivantana ao amin'ny TVM. Handeha mivantana ao amin'ny TVM ny lalao famaranana ny Ligue des Nations izay hifanandrinan'ny Portugal sy Espagne amin'ny alahady ho avy zao izay amin'ny 10 alina. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohany herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra antsika foana, entanina ianareo mba hiabone ny chaîne, entanina ihany koa ianareo mba hanao j'aime ny vidéo indrindra mba hametraka ny commentaire. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany herisoantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Ny voalohany izay ho lazaintsika moa dia vaovao mampalahelo satria misy ny manamanjo ary misaona ny zavakanto malagasy sy ny tontolon'ny mozika. Tena varotra tokoa ny lela ary mangidy ny rora satria no demandry ihery signature ilay mpanakanto ao anatin'ny tarika Sampijao zanaky ny Kilomajanga. Ny tenany moa izay efa niady mafy tamin'ny aretina nahazo azy nandritra ny fotoana naharitra. Izahay ato anatin'ity chaîne ity moa dia mankahery ny fianakaviany sy izay akaiky azy rehetra amin'izao fahalasany izao. Fahafatesana tokoa ny lalankiraisana fatombondalana ho an'ny lasa. Izahay moa dia mivavaka ho azy mba ho mpiadanana ary fanojy vetivety amin'ny dadiny izay niteraka azy. Ndeha ary isika hiresaka kely ny zavatra nitranga hafa kely izay niseho tany Toamasina raha araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny Kamindy Mahazo. Izy ity moa dia resaka hetotra nampisaraka mpivady tao Toamasina. Raha araka ny loharanom-baovao moa dia nialandra vehivavy ny vadiny fa diso mangetotra loatra, tsy andro tsy alina moa dia mangetotra foana ity vadiny ity. Tranga niseho tany Ambolimadinika Toamasina moa ity tranga ity ny androny iny afako maly iny. Nitarena tamin'ny tompotrano ilay vehivavy ary nangorona ny entany avy hatrany ary nilaza fa hody any amin'ny ray aman-dreniny. Niezaka nanampitamby azy ihany moa ilay vadiny saingy tsy nanaiky intsony ity vehivavy ity noho ny farany satria efa tena leo hetotra tanteraka ity vehivavy ity. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika aniny resaka hetotra iny, ndeha ary isika hilaza ny zavatra hafa indray. Hivadika kely any amin'iny fakitra Sofia iny isika. Izy ity moa dia resaka fandraisan'ny Colonel Hadjatina Ralaikoto ny fibekona. Araka ny didim-panjakana dia voatendry hanoho ny asa fampandrinan'ny fahalemana sy ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary ny andrim-panjakana misy ao amin'ny Voritopom-pileovana Sofia ny Colonel Hadjatina Ralaikoto. Vita arak'izany teo ambany fiahian'ny General Tsitambala, lefitry faharoa ny komandin'ny Zandarmeriam-pirenena Malagasy ny lanonana ara-miaramila famindram-pibekona teo amin'ny Colonel Odon Andramidona, komandin'ny Voritopom-pileovana Sofia teo aloha sy ny Colonel Hadjatina Ralaikoto, ilay komandin'ny Voritopom-pileovana Sofia vaovao. Niatrika sy nanome voninahitra ny fotoana moa ireo solombavambahoaka miisa 3 voafita tao amin'ny fakitra Sofia, ny governoran'ny fakitra Sofia, ny prefet sy ny ben'ny tanàna ary tompon'andraikitra ara-panjakana sy tsy miankina amin'ny fanjakana maro. Tazana ihany koa ireo manamboninahitra generaly sy manamboninahitra maro nanotrona io fotoana io. Anisan'ny nampiavaka ity lanonana ity moa dia ny fanolorana ny medaly volafotsy ho an'ireo colonel roa sy medaly bronze ho an'ireo komandito pakitra zandarmaro. Laharam-pahamehana ny fampandrina ny fahalemana sy ady amin'ny alatromby koa dia manentana ny
ny rehetra ifanampy sy ifanometanana amin'ny fametrahana izany ary famongorana ny asa ratsiny ireo dahalo hoy ity komandiny voditompakitra Sofia vaovao ity. Izany moa ny nalaza tany amin'iny fakitra Sofia iny, izany ny zava-nisy tany amin'ny fakitra Sofia, ny resaka fandraisan'ny kolonela Hajatiana Ralikoto ny fibekona, koa dia zaraiko aminareo ampitiavana sy ankafaliana satria anisan'ny zavatra hita tany an-toerana ity rariny loatra raha toa ka zarena satria azontsika rehetra ny afantatra ny zavatra mandalo naiza naiza izany ao a Madagasikara. Rehefa avy nilazalaza sy niresadresaka ny mikasika aniny zava-nisy tany amin'ny fakitra Sofia iny moa isika dia ndeha arisika iresaka kely ny mikasika anireto depute teo aloha izay miisa 2 ireto. Nandefa hafatra moa ireto depute teo aloha ireto ny hoe hajaho ny filohan'ny republika amin'ny hasiny andraikitra tazominy ary tokony hisy etika ny tsikera ka ny asany no hanaovana izany fa tsy ny momba azy na ny fiainany manokana hoy ireto depute teo aloha izay miisa 2 izay tetsy tamin'ny arena ny androny afako maly. Ampahafantarina itona ary lazaina ihany koa fa ny fanehoan-kevitra isan-karazany momba ny filoha Andry Rajoelina amin'ny tambanjotra sosialy no nahatonga ireto depute teo aloha ireto hanao izany fanambarana izany. Ka nazava ny hafatra izay nambarana izy ireo dia ny hoe hajaho ny filohan'ny republika. Rehefa avy niresadresaka ihany koa mikasika anireny solombavam-bahoaka teo aloha ireny isika dia andeha arisika iresaka kely ny mikasika ny baolina kitra malagasy. Niala tao anatin'ny fampivondronana i Loïka Lapoussin sy i Marco ilay maharitra. Raha araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny Barea Actismo dia mbola tsy nahazo prima ho an'ny volana Novambra sy Martsa lasa teo i Marco ilay maharitra sy i Loïka Lapoussin ka niala tao anatin'ny fampivondronana ny ekipa hiatrika ny lalao ara-pirahalahiana izay hionana amin'ny Republika Demokratika ny Congo atao any Orléans Fransa amin'ny androny Alahady 7 Jona ho avy izao. Raha ny fantatra dia tsy ho avy ihany koa i Hakim Abdallah sy Warren Kandi. Noho ny antony ireo rehetra izay voalazantsika ireo moa dia niala tao anatin'ny fampivondronana i Loïka Lapoussin sy Andriamatoa Marco ilay maharitra. Izany moa ny vaovao mikasika ny baolina kitra malagasy koa dia zaraiko kely aminareo ampitiavana satria be dia be moa isika tena mpakafy an'izany baolina kitra malagasy izany ary be dia be ihany koa isika rehetra izay tena mpakafy mafy any Barea de Madagasikara. Ho faramparana antsika tanteraka ity video anankiray ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa ny hamaramparana antsika izany moa dia resaka Andiambalala any amin'ny fakitra Androy. Nahitana Andiambalala tany amin'ny fakitra Androy, lalana mandeha mankany Antanimora atsimo avy any Andoharano Ambinany ny androny iny omaly iny. Mandrava sy mihinana ireo voly ary rakotra azy ny tanety hoy ny loharanom-baovao izay navoaka ny Hobby Razafinatoandro. Koa dia zaraiko aminareo kely satria anisan'ny tena mpiray-tanindrazana amintsika moa izany fakitra Androy izany. Zarena ny zavatra misy any amindreo, zarena ny manjo sy marary any izy ireo. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vita ny hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alasaka hiaty misesisesy. Zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisi. Veloma ry tompoko lahy, veloma tompoko vavy.